Mbola faly miarabantsika tsiraray avy indray mpanaraka izao famelabelaraka-hevitra ara-tsoratra masina tanterahan'ny tanora adventista mitandrina ny andro fahafito. Andro faharosady tsika amin'ity androany ity. Ao anatin'ilay loha hevitra lehibe manao hoe fa tsy mba matahotra izay mino. Omaly isika dia nahita n'ilay loha hevitra hoe fiafarana roa tsy azo ialana. Fantatsika tsara naseho omaly fa ny fiafarana ho an'ny ratsy fanahy dia rafitinina dia hoe afo be zany. Horingana mandrakizay ny ratsy fanahy. Horingan'Andriamanitra mandrakizay ny ratsy fanahy. Ny faharoa kosa, ilay fiafarana faharoa dia ho an'ny tsara fanahy izany, izay fantatsika tsara fa fiainana mandrakizay no ampanantenaina ho an'ny tsara fanahy. Tena fiafarana mahafinaritra izany nambara tamintsika omaly izany. Amin'ity androany ity kosa isika dia hijery lohahevitra anankiray manao hoe ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao no tokony hampatahotra kokoa noho ny amin'ny farandro. Tsy hoe ny fiafaran'ny andro zany zavatra tokony mampatahotra indrindra, fa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Fa inona moa ny filosin'izany lohahevitra izany? Mialohan'ny handiniantsika an'izany, andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka aloha. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay esorana indray ianao, satria mbola nomenao hery-tanjaka fahasalamana izay afaka hiatrika ity andro faharoa ity indray. Ankehitriny tompo malalo dia tianay mba hiteny aminay indray ny fanahinao masina. Ampiteny ny mpanomponao ary hikasika ny fon'ny mpiaino rehetra kosa, ka mba homofinaina ho anay famelombelomana ny fanahinay ny teny izay ho raisinay amin'ity androany ity. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ao amin'ny boky anankiray izay nosoratan'ny lay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White izany, ao amin'ilay boky hoe Hery Mifanandrina, ao amin'ny pejy fa 497 paragrafy voalohany dia misy an'izao teny izao: ny fiavian'i Kristy tantaraina eto dia tsy ny fiavian'ny fandroany etỳ an-tany tsy akory. Io fiaviana io fa tsy ny fiavian'ny fandroany etỳ an-tany no voalaza ny faminaniana mialoha, fa hitranga amin'ny fiafaran'ny 710 andro tamin'ny 470 Izy io dia tantaraina ao amin'ny Daniel 7, andininy 9 sy ny 10 izany. Inona ary ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ka tokony hampatahotra antsika? Andeha hovaliantsika izany fanontaniana lehibe izany. Ao amin'ny Apokalipsy 4:7, andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Riava malala, inona ny zavatra tonga hozy izy ny ambaran'ny soratra masina? Tonga ny andro fitsarany. Mialohan'izany dia niteny izy hoe matahoran'Andriamanitra. Tiany asongadina amin'izao fotoana izao, tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona. Ary rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona dia tsy matahotra fitsarana ihany koa izy. Kanefa amin'izao fotoana izao no mandeha izany fitsarana any an-danitra izany. Fanontaniana mipetraka dia hoe aiza ary miatomboka ity fitsarana ity? Mandeha ny soratra masina isaitsika mamaly azy. Ao amin'ny Petera 1:7 dia zao no ambaran'ny soratra masina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Petera 1:7 fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ary raha miatomboka amintsika izany dia anahoana kosa ho an'ny hafarana izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Mazava tsara ho le teny hoe aiza no miatomboka ny fitsarana? Ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Iza moa ny ankonan'Andriamanitra ankehitriny? Izay rehetra mitonona fa kristianina na mpanara-dian'ny Kristia izany. Tsy anaram-piangonana ny resahana eto, fa izay rehetra milaza ny tenany ho mpanaraka ny Kristy. Izay no voambara ao anatin'io teny io. Ao amin'ny boky izay niresahako taminareo teo ihany, boky Hery Mifanandrina, dia zao no ambarany ao amin'ny pejy 405 paragrafy 13. Amin'izao fotoana izao dia atao amin'ny fitoerana masina any ambony ny fitsarana. Riava malala, raha ao anatin'ny fanaovana ny raharanao ianao ankehitriny, somokotra mihitsy amin'ny fitadiavam-bola, amin'ny fanaovana ireo zavatra rehetra izay mahafalifaly ny fonao, dia toa tsy mihevitra akory isika fa
ao anatiny zany fotoana zay ilomanosantsika amin'ny fitiavana rendrarendra, amin'ny fanaovana zay eritreretin'ny saitsika fa mahasoatsika no misy zavatra mandeha any an-danitra any amin'izao fotoana izao dia tsinona izany fa ny fitsaran'Andriamanitra. Boky anankiray ihany izay nisoratan'io anabavy io, mpanoratra kristianina anabavy Ellen White zany, ilay antsointsika hoe any Aparany any, pejy 420 paragrafy 2 dia hoy ny ambarany: efa tapaka sady efa voafaritra mandrakizay ny anjarany, fotoana mahatahotra sady mahatsiravina izany. To anambarana amintsika zany fa ny fitsaran'ny lanitra dia anapaka ny anjaran'ny olona tsiraray avy. Tsy misy ho afabela amin'izany fitsaran'ny lanitra izany. Fantatsika tsara ny lohahevitra izay nidinihantsika omaly fa misy fiafarana roa ho an'ny olona tsiraray avy. Na ianao zany ho any amin'ilay fiafarana ho an'ny ratsy fanahy, na ianao ho aty amin'ny fiafarana ho an'ny tsara fanahy izany. Fa mialohan' izany rehetra zany anefa dia tsy maintsy mandalo fitsarana ny olona tsiraray avy zay anapahana no mety hoe inona no anjarany, na ho an'ilay ratsy fanahy izany na ho an'ny tsara fanahy izany. Lesona lehibe tsara tsoahana dia izao: ny fotoana andalovan'ny anarantsika ao amin'ny fitsarana no tokony hampatahotra antsika fatratra noho ny hoe fiavian'i Kristy fandroany. Ilay farandro zany ny tena resahana eto, izay efa famaliana na soa na ratsy no anjaran'ny olona anankiray. Ny fanontaniana tokony hapetraka zany ho an'ny mpanota amin'ny tena no izany dia izao no hoe: inona ny tsara ataoko dia ho vonjena? Averiko, inona ny tsara ataoko dia ho vonjena? Zay zany no tokony hipetraka ao anatin'ny saitsika ary tokony tsy maintsy ho valitsika izany. Ny sokajy telo ihany ny valim-panontaniana ao amin'ny soratra masina. Rehefa hoe inona ny ataoko mba ho vonjena, reto valim-panontaniana telo reto ihany no men'ny Baiboly. Voalohany, tandremo ny didy, na le antsoina hoe mibeba zany. Zao ny voalaza ny Matio 5:9 ka hatramin'ny 7:12. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe: mpampianatra, inona ny tsara ataoko azahoana fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: nahoana no anontanianao amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Ny valiny faharoa ao anatin'ilay fanontaniana hoe inona ny ataoko mba ho vonjena dia hoe: mino an Jesosy Tompo. Zany mantsy no fanambarana hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:30 fa 30 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Asan'ny Apôstôly 5:30 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Zao ny vaky ny teny: ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy: tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena? Dia hoy izy roalahy: mino an Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Andeha hidirantsika sady ny valiny fahatelo ny amin'ny atao inona ny ataoko mba ho vonjena. Tsy maintsy ateraka indray. Ao amin'ny Jaona 1:7, 5 ary 7 dia zao no ambaran'ny soratra masina: Jesosy namalaka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Azakaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ry havana, amin'izao ora, andro, eny fotoana izay avy alomantsika izao no anapahana izay ho anjarantsika tsiraray avy. Azonao ve zany teny zany? Efa mba noeritreretinao ve zany? Fa raisinay am-pifaliana ny mampafantatra anao sy mampahatsiahanao fa zany ny zavatra miseho ankehitriny. Ry ava-malala, ny fandreko indrindra dia mba hatakaranao zany fahamarinana lehibe zany izay nambara tamintsika ankehitriny. Misy fitsarana mandeha amin'izao fotoana izao izay manapaka izay ho anjarako sy ho anjaranao zany. Andriamanitra ne hiasa ao anatinao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina mba hahafahanao mandinika sy mieritreritra n'izany toe-javatra izay mandeha any an-danitra amin'izao vanim-potoana sy ora iainantsika izao. Ny fitsaran'ny lanitra
dia hanapahana izay ho anjara antsika tsiraray avy, na ho amin'ny fahafatesana mandrakizay zany na ho amin'ny fiainana mandrakizay zany. Fa andriko nefa rehefa andalo amin'izany fitsarana zany ny anaranao dia mba ho fiainana mandrakizay ane no valiny zany ho antsika tsiraray avy. Andriamanitra ny tahanao ampaherenao. Amen. Andeha ho faranantsika mivavaka izao fotoana izao. Andriamanitra tomponay, ankasitrahanay feno ianao fa misy zavatra zay naseho ny teninao zay sarobidy tokoa ankehitriny, zay tokony hampatahotra anay dia ny fitsarana zay mandeha any an-danitra amin'izao fotoana izao, izay hanapahana ny anjaranay tsiraray avy. Iriko indrindra Andriamanitra mba hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao amin'ny alalan'ny herin'ny fananao masina nazava izany teny izany, ka andinianay no avinay mba hanaovanay ny marina, atahoranay anao eo amin'ny fiainanay mba ho anjara tsara mandrakizay ho anay ane ianao. Tonoina sy asandratra ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.